Amin'ny fomba ahoana no irarianao mba hitantanana amin'ny firenena? Amin'ny fomba jadona ve? Amin'ny fomba miaramila ve? Amin'ny fomba feno fahalalana ve sa araky ny sahaza isaky ny faritra? Loko-hevitra moa izay natolotra anao tao dia hoe momba fitantanana amin'ny firenena. Agnamiko zany hoe amin'ny maha président fokontany anahy eto amin'ny fokontany Andranovory commune Ambositra faharoa dia fijeriko manokana aloha zany zay sy amin'ny fahitako ny fiainan'ny mponina eto amin'ny fokontany iantedeko dia indrindrandrindra fa amin'ny hoe eto amin'ny fiainan'ny faritra dia ny agnamiko zany ny azoko amalinan'izay hoe fitantanana amin'ny firenena zay dia tokony ho tantanina araky ny filan'ny faritra le izy ny firenena. Ny antony mahatonga anahy hoe tokony ho tantanina araky ny filan'ny faritra dia samy magnana ny mahizy azy ny faritra rehetrarehetra, faritra 12 eto Madagasikara. Ao anatin'izay filan'ny faritra tsirairay izay samy magnana ny hareny zany ireo na an-dranomasina io na ara-toekarena na sy ny ara-pihariana. Valiko tsiraray angamba le izy raha ohatra hoe jadona. Raha eto amintsika zao dia régime parlementaire. Misy ny hoe régime présidentiel fort. Le parlementaire ny solombavambahoaka mandidy manapaka mbola ambonin'ny filoham-pirenena. Raha ohatra hoe misy zavatra tian'ny filoham-pirenena atao dia ny solombavambahoaka manapaka hoe lanin'ny zareo na tsy lanin'ny zareo. Dia eo indraindray misy kolokolo, indraindray miseho misy ny hoe malety fantatsika angamba zany. Tsy haiko hoe iza menatsiny amin'izay malety hoe vola zany menan'ny solombavambahoaka ny amin'ny sisitsisiny eny raha ohatra hoe tia handany volan-dalàna dia ohatrany tsy mety zay zany. Le jadona zao parlementaire ny jadona ohatrany tsy mety. Raha ohatra indray hoe régime présidentiel fort hoe ny président no mandany ny zavatra rehetrarehetra ambonin'ny parlemanta dia izy no mandidy manapaka lasa fahefaneo am-pelantanan'olo tokana dia ohatrany tsy dia mety loatra koa zay. Raha ohatra indray hoe amin'ny fomba miaramila efa nisy angamba miaramila nitondra teto ohatra mbola tsy nety loatra le hoe fitondrana miaramila fa miaramila dia tokony mipetraka ho tandroka ary mivozona miaro ny fananam-bahoaka eo amin'ny fandriam-pahalemana angamba ny tokony hipetraka amin'ny miaramila raha ny fahazoko azy. Raha hoe indray amin'ny fomba feno fahalalahana misy ny fahalalahana angamba hoe fahalalahana mahazo miteny, fahalalahana maneho hevitra, raha zay dia mety le izy. Fa raha ohatra kosa hoe fahalalahana gabiraraka dia ohatrany tsy mety zay ny hoe mena fahalalahana amin'ny vahoaka gabiraraka ny tsena miforona etseroa mahazo mivarotra eny amoron-dalana misy ihany angamba ny lalàna tokony tsy hoaran'ny rehetrarehetra. Tsy mety loatra amiko le hoe feno fahalalahana fa raha hoe fahalalahana mahazo miteny dia ikeko zay. Raha ohatra indray hoe sahaza isaky ny faritra io dia mety io raha amiko sahaza isaky ny faritra satria hitantsika indraindray misy faritra tena hitantsika hoe manan-karena, manam-bolamena, manana ny rehetrarehetra ao aminy nefa ny vahoaka ao aminy dia mahantra. Misy nefa faritra ohatrany hoe tsy teny hoe Antananarivo ohatrany mahazo avantage kokoa mihoatra ny faritra rehetrarehetra fa marenivohitra azy aloha dia tsy maintsy eto ny zavatra rehetrarehetra. Fa misy zany faritra mandroso kokoa noho ny hafa rehetrarehetra. Raha hoe Antananarivo aloha tsy maintsy mandroso satria renivohitra. Fa misy faritra manan-karena nefa dia mbola taraiky be mihitsy ao amin'ny harena rehetrarehetra, ny volamena, ny fambolena, fiompiana, ny vary rehetrarehetra nefa izy dia tsy mandroso. Ka le hoe sahaza isaky ny faritra tokony hampandrosoana ny isaky ny faritra. Zay angamba ny tokony hoe tena mety ny hitondrana an'ity firenena ity amiko le sahaza isaky ny faritra dia misaotra amin'ny maty maso. Amin'ny fomba miaramila angamba tonga dia hitako hoe tsy mety satria teto Madagasikara efa nisy ny ohatran'ny hoe efa nisy zany hoe fitondrana amin'ny fomba miaramila dia hitako hoe tsy tafavoaka ihany ny malagasy tamin'izay fotoan'izay tamin'izay hoe fitondrana miaramila izay. Eo amin'ny fomba jadona indray tsika akory tsy hoe sauvage akory na hoe salamizanka hoe atao amin'ny fomba jadona na hoe tsy azo tenenina zany azo ilazana azy fa olona vahoaka azo tenenina, vahoaka endry daholo ny vahoaka rehetrarehetra ka ohatrany hoe tsy dia mety loatra zany le amin'ny fomba jadona ny hitondrana Madagasikara.